Mahafinaritra maraina ity izay menao anay a. Sokafantsika mibokontsika amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo izay vakisika rehefa avy eo a. Salamo fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Aleloia. Miarabanao amin'ity fotoana maraina ity a, mahafinaritra, rivotra vaovao a, taratry ny masoandro vaovao a. Iny koa fa ny fifaliana ao anatinao dia vaovao koa miaraka amin'ny Jesosy a. Mino koa fa tena hoe tonga aty ianao ny rano fany masina ary noentin'ny fany masina. Tsy nitongotra ao na ny herinao na fahanao ny fo maraina fa famindrapoa avy amin'Andriamanitra. Boky ny fitomanina toko fahatelo dia milaza an'izany mihitsy hoe avaozina mamindra fo foan'Andriamanitra isan'andro. Tsy miankina amin'ny sakafo nohanina hariva ny famindram-po maraina. Ny fifoazana tsy antohan'ny zavatra niditra tao am-bavany omaly. Fa ny fifoazantsika tsirairay avy dia famindram-pon'Andriamanitra isan'andro. Isaky mifo maraintsika, isaky miratra ny maso dia aza vela isy zavatra anelingelinan'ny saina mihitsy ka eritreritra hoe noho ianao ny matoy izao anao. Fa noho Jesosy ihany matoy izao antsika tsirairay avy. Mba azontsika tsaina ve? Fa na dia ny firatan'ny maso ary rehefa tsy mahazo permission avy amin'Andriamanitra dia tsy mety eo. Ny famindra ny tongotra, ny fihetsiky ny tanana, ny fitempony fo rehefa voafetra eo amin'Andriamanitra ilay izy dia tsisy afaka ny hanoatra an'izany. Isan'andro tsika tokony manana fo vonona foana ny hideran'Andriamanitra. Ny fototry ny fiderana dia tsy miankina amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainana amin'izao tontolo izao, fa ny fototry ny fiderana dia miankina amin'ny fijerinao n'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny hoe ny fiderana mbola misy foana any an-danitra, satria tsy miankina amin'ny zavatra misy eto an-tany ny fiderana, fa miankina amin'ny zavatra misy any an-danitra. Raha mino an'izany ataontsika tehaka ho an'i Jesosy irery ihany. Sabotsy farany ity amin'ity volana janoary ity dia te hitarika anao manokana mialohan'ny hanomboantsika ny fotoana hoe mba efa nanararoatra an'izay 20 andro izay ve ianao niaraka tamin'i Jesosy? Mba efa nanararoatra ny fotoana rehetra izay men'Andriamanitra ve ianao tamin'ity taona ity? Mba efa nametraka ho zava-dehibe ve tsika tsirairay avy ilay hoe tombon'andro men Jesosy? Mety nisy nanana projet ny tamin'ny 2021 hoe vitaiko ty amin'ny 2022 fa nefa tsy natratra an'izany 2022 izany izy. Ianao mety tsy nietrehitra fa tsy nanana projet akory, fa ianao mihitsy nefa ilay projet an'Andriamanitra. Mety tsy tonga saintsika indraindray fa ianao iny hoe ilay projet an'Andriamanitra. Matoa ianao nataon'Andriamanitra tonga taty an-tany dia ianao mihitsy ilay tiany hatongavana. Za ilay tiany hatongavana, ianao ilay tiany hatongavana. Tsy hoe ilay mijoro ety ny tian'Andriamanitra hatongavana, fa isika tsirairay avy projet an'Andriamanitra. Nidina mihitsy Andriamanitra namorona Adama, naniraka ny tenany, hetsika mba haneo ny fahatsarany, namorona voary anankiray mitovy amin'ny endriny, ianao zany. Azadino fa projet an'Andriamanitra ianao, tetikasa an'Andriamanitra ianao. Ny Satana te hanaisitra, te hanongotra an'izany zavatra izany hoe ianao dia tsisy dika, ianao dia tsinitsinina, fa za dia te hanamafy anao androany. Nofoazin'i Jesosy maraina ianao satria izy manana tetikasa ho anao androany. Nofoazin'i Jesosy maraina ianao satria manana programa anao izy androany. Nofoazin'i Jesosy maraina ianao sady meny tombon'andro ianao satria tiany ianao mba tena hoe ahatsapa ny fahalehibiazana sy ny fahatsarany. Mialohan'ny hamakitsika ten'Andriamanitra nataontsika hitsangana resetraka ato andao hivavaka. Ao koa vonina tsara ny fontsika tsirairay avy. Vonina tsara ny fontsika ny amin'ny fomba hiasan'Andriamanitra aminao androany. Aza mieritreritra ny akavia sy ny akavananao akory ianao amin'ity fotoana ity. Voaka tena hoe ianao sy Andriamanitra rery ihany no iray sy tambatra. Vavakantsika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra masina mandrakizay Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra feno tsarana. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ity fotoana izay mbola nomenao anay ity. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitarianao, misaotra Jesosy ny amin'ny famindram-ponao indray. Tompo, aoka ny masonay hahita ny fahatsaranao, aoka ny fonay hidobodoboka ny amin'ny fahalehibiazanao, aoka ny sofinay Andriamanitra andre izay avy aminao irery ihany. Aoka Jesosy ny vavanay tsy hiteny ankoatran'izay teny velona atao anatinay dia ny teninao Andriamanitra. Aoka ny dingana tsirairay avy izay andehananay Andriamanitra tena hifanaraka sy hifanitsy amin'ny sitraponao. Aoka Jesosy Kristy ity fotoana anankiray ity tena fotoana izay hatsapahanay tena fa izahay dia olona natsanganao, olona nofidianao. Ianao dia nilaza izany mihitsy ao amin'ny Jaona toko 10:21, tsy anareo no nifidy ahy fa zaho no nifidy anareo. Tena izany mihitsy Jesosy, ianao no nifidy anay, ianao no niantso anay tsirairay avy.
raha araka ny Petera voalohany toko faharoa andiny fasivy nanalanay tao amin'ny maizina ianao amin'ny fahazavanao mahagaga. Eny Jesosy, tena zany mihitsy le izy, ianao no nanalanay tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavanao mahagaga mba hatanteraka ny programanao amin'ny fiainana tsirairay avy Andriamanitra. Aoka ty sabotsy ty Andriamanitra ho fotoam-panombohana anekena indray ny fitarianao sy ny fitondranao anay hatanteraka zay rehetra programa sy tetikasy efa tianao atongavana amin'ny fiainana tsirairay avy Andriamanitra. Ny antom-pananganana, ny antom-pamoazana, ny antom-pampianarana, ny antom-pitariana dia mba hatanteraka ny sitraponao Andriamanitra. Jesosy eo amafisinao foana zany amin'ny teny fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary ao amin'ny Jesosy Kristy ny zavatra rehetra. Tompo, ianao le mampahery ny tsirairay avy. Ary eto anatrehanao Andriamanitra, ndrehetra izahay Jesosy Kristy, eto anatrehanao Jesosy Kristy, miondrika izahay. Eto anatrehanao le mpanjaka ny mpanjaka, manaiky izahay. Fa tsy misy mahavita tena ny tsirairay avy, fa miankina aminao ary mitodika makany aminao Andriamanitra. Ianao no ivo, ianao no mpitarika, ianao no fanilo, ianao no kintana mpitarika anay, fa ny masina ianao mpampianatra anay isan'andro. Dia amin'ity fotoana ity Andriamanitra dia aoka ho fotoam-pampianarana mahagaga, ho kilasy mahafinaritra, andraisanay ny teninao, andraisanay ny sitraponao Andriamanitra. Aoka ho voton'ny teninao izay tsirairay avy Andriamanitra. Aoka ilay Satana izay mpangalatra ny teny hiala lavitra anay Andriamanitra, tsy hanana hery, tsy hanana fahefana aminay satria ny fanapa-kevitra dia efa raikitra Jesosy Kristy. Fa ny teny rehetra izay atsipinao Jesosy dia ho raisinay avokoa sady omena toerana Jesosy. Alleluia. Eto anatrehanao riray, ndreto izahay. Alleluia. Eto anatrehanao riray, ndreto izahay, mitondra ny fanatitra fisaorana, rindranao ny andray, ny dera voninahitra mandraiky izay. Tofelitsika antsika rehetra. Alleluia ho anao Jesosy. Eto anatrehanao Jesosy amin'ity fotoana ity Andriamanitra. Eto anatrehanao riray, ndreto izahay, mitondra ny fanatitra, mitondra ny fanatitra